Anohy ny fampalalam-baovao isika eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana moa ny taona 1370 no niorina ny amit ka amin'ny ty taona 1370 ity no feno 50 taona no nijoroana. Ho fanamariana izany 50 taona niorenana izany ala dia hetsika maro no karakaraina mandritra ny taona fanadihadiana entiny Jina Rakoto. Mbola tafiditra tanteraka ao anatin'ny fankalazana ny fahadimapolo taona nijoroany ny amit amin'izao fotoana izao. Manodidina 70 amzato mpiasa eo anivon'ity vondrony ity ankehitriny. Ny tontolon'ny fitsaboana mpiasa ny sahan'ny amit ka manomboka amin'ny fizahana ny marary hatrany amin'ny fitiliana maro isan-karazany manodidina amin'ny fahasalaman'ny mpiambana. Maro ny hetsika ho karakarainy mandritra ity taona ity toy ny varavarana misokatra ho fizahana ny maso, ny hetsika ara-panatanjahantena ary amin'ny ivon'ny fankalazana amin'ny volana aogositra 2024 dia isy ny hetsika ho fanamariana izany. Tafiditra indrindra amin'izay fankalazana fa 50 taona nijoroany izay ity fambolekazo ny tanterana ny sabotsy lasa teo ity izay natao tao talata ny volonondry ka nerahan'ireo mpanorotsaim-pitantanana sy ireo mpiasan'ny amit. Zanakazo ho amanjato ny nambolena teny talata ny volonondry ka nisafidiana ny voly azo ho fitandrona ny tontolo iainana. Amin'ny talata ny volonondry izay anisan'ny komuna lehibe indrindra sy izy mamarana amin'ny faritra Antananarivo Avaradrano no nisafidianan'ny amit azy.